Dia mbola faly miarabantsika indray amin'ny anaran'ny Tompo amin'ity maraina ity. Ry havana, izao no fanompo-pivavahana imbonantsika eto izao dia tarihan'ny sampana lehilahy kristianina ho fanohizana amin'ny fankalazana ny isa-taonany izay fanatompoka omaly tamin'ny famelabelarana ny teny ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly manao hoe mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao fa izao no nosehoko taminao dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay fanahitanao ahy sy izay sehoko aminao. Ny mpitandrina Heritsimba Ramarikoto no nanaiky ampitiavana hitarika izany fanofanana izany omaly. Tahaka ny fanao isa-taona koa dia ho tanterahana an'io koa ny fankalazana ny jobily mariazy naharitra 2020 taona miakatra izay anolorana mari-pakasitrahana ny mpivady ny soratra anarana ho an'izany. Ho an'ny olom-boafidy araka ny fahalalana izay an'Andriamanitra ray ampitombona ao aminareo any eny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Koa andehantsika ry havana hidera azy amin'ny fiaraha-mamaky ny salamo 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Voay ny vavadin'ny fahamarinanao, hiditra eo aho ka hideran'i Jehova. Ity ny vavadin'i Jehova, ny marina no hiditra eo. Hideranao aho, fefanamaly ahinao ka efa famonjena ahy. Ny vaty izay eo ny lavin'ny mpanao trano no efa tonga vehisolo indrindra. Ary tamin'i Jehova izany ka natonga eo masontsika. Vavakatsika. Tompo Andriamanitra avo indrindra ianao, Andriamanitra masina indrindra koa. Ianao no niaviany izao rehetra izao, ianao no miazona azy, sady ianao koa no antony. Mitoro ny voninahitra ao izao rehetra izao,
ary fahamarinana sy rariny no anjakanao amin'izao tontolo izao. Koa ankehitriny Tompo dia misaotranao zahay raha nitominao sy nitarianao ka nivorianao iombona amin'izao fanompona masina izao. Koa sitrakay Tompo nideranao sy ankalazanao ka raiso reny sotra sy ajaterinay ho anao, raiso ny fankalazanay, ny fahalebiazanao sy ny herinao, raiso ny fidaranay ny anaranao be voninahitra, raiso famendrika izany indrindra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Aoko hipetraka amin'ny fiangonana. Hoy ny Tompo, mihaino ny feoko ary mankatoavy ireny, araka izay rehetra andidiko anareo, dia ho oloko ianareo ary izao kosa ho Andriamanitrareo. Koa eno amin'ny fanajana ary ry havana sady eritrereto lalina izao tena nambarana ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izao. Koa raha niara-nitsangana natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsoa ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy ampatsika loatra ry havana ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany. Raha nandre ny sitrapony nambara tamintsika teo isika, koa aoka isika hiaiky ny fahotantsika ka anaraka izao vavakafonana izao amin'ny fomba bebaka sy feno fanetretena. Tompo Andriamanitray, misaotranao zahay fa androany dia tsy nafeninao anay tokoa fa mbola nambaranao taminay indrindra ny sitraponao, izay mitondra ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Tompo manoloan'izany anefa dia matsiaro tena ho tsy mendrika izahay satria tsy mba nantanteraka izay nitakianao taminay, tsy mba nanaraka ny torodalana omenao anay, ary tsy mba mandeha tamin'ny lalana ny olo velarinao teo anatrehanay. Mba handrosoanay amin'ny fanarahana anao, amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, dia ny fikatsahana ny fiainana sy ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy. Tsy miafina aminao izany fa Andriamanitra malala ny zavatra rehetra ianao, mianjaanja ao anatrehanao ny fahalemenay, koa manetry teny teto anatrehanao zahay, mifona sy mibebaka aminao, mamindra fo aminay, mamelany elokay. Raiso re Tompo izany vavakay sy fonana izany, miaraka amin'ny fiangonana. Ebe famindrapo mitalao aminao zahay, mamelany elokay, Diovy izay ho afa-pahotana,
sasao zay mba hoafakeloko ary avozy ny fanahanay mba voninkanompanao fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Ry havana malala, ny Andriamanitrantsika dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, Andriamanitra mahari-po sady be famindra-po. Koa raha nibebaka tamin'ny fonao marina tokoa ianao, dia raisao amin'ny finoana mpitsanganana ny famelan-keloka atolony anao ankehitriny. Hoy ny Tompo, izao ny olona hotsinjoviko dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovotra noho ny teniko. Ary ho dioviko ho afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko ka avelako ny elony rehetra izay nanontany sy ny hodinany tamiko. Fa voavony Kristy paska ao antsika izay tsy malala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Voninahitra ao amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiangonana.
Hoy ny tompo, izay amandre ny teniko, ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Ko andehantsika riavana, iaino ny famakina ny tenin'Andriamanitra, mialohan'ny androsoany ireo tompon'anjara hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakina izany, dia ho ataontsika ny hira fa 320 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Vavakantsika tompoko. Eo anoloanao zahay, tompo, andre ny teninao, zay loazany anao anio. Afidy Jesosy tompo, omeo anay ny fanahinao, mba ho sakafo fahamanana ara-panahy, ilainay androsoana amin'ny lalana makany amin'ny fanjakanao zany. Alohan'ny amakina ny soratra masina, dia mivavaka koa izahay, amin'ny fanahy ny fahazavana sy ny fahamarinana, azavao anay ny teninao, zay orenesinay anio. Tario amin'ny fahamarinana sy ny fanahy ny fahamasinana izahay, hiditra ao an-tsainay sy ao am-ponao ny teninao. Amen. Ny teny zay vakitsika dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly, toko 4. Atombotsika amin'ny 2:30 ary faranana amin'ny 5:30. Asan'ny apôstôly toko 4, 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Rehefa hita dia ho vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny ray fotsy fanahy ny olona rehetra, zay nino. Ary tsy nisy nanonona ny fananana ho azy, na dia iray azy, fa niombonana avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny heribe no nanambaran'ny apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa zay nanana tany na trano, raha nivarotro zany, dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo, ka napetrany teo amin'ny lohan'ny tongotry ny apôstôly, dia nozaraina tamin'ny rehetra arak'izay nilainy avy. Amen. Mbola toizantsika ny vakiteny ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 5, andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 5, andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Izay rehetra mino fa Jesosy Kristy no naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay niteraka, dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia nitiavantsika n'Andriamanitra
sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny tandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maresy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enta maresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maresy izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra, izy ilay avy amin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà, ary ny fanay no manambara satria ny fanay no fahamarinana. Tsika dia maka ny filazantsara araky ny Jaona 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Rehefa hita izany dia ovaka itsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia naseho any azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahiko anareo koa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo dia voavely izany, ary na iza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy, ilay atao hoe Didimo, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay. Fa io kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nohomboana, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nohomboana ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako, dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka avalona dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy, rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany, dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa no nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao, mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen.
eo ampitsanganana ihany ry havana nanaovantsika ny hira fa 320 ny andin'ny fahatelo mialohany enotsika ny afatra ny filazantsara izay hoentin'ny ray aman-dreny mpitandrina Heritsimba Ramarokoto. Ivavaka isika. Raha eo ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana izay itenenanao aminay tokoa izahay, satria ianao no hiteny aminay, anazava ny teninao, anazava ny sitraponao, koa dia apetrao ambava ny mpanomponao avokoa izay afatra retinao ampitaina aminay amin'izao andro lehibe aminay izao. Ary eo ka ianao no hameno amin'ny fanahinao amin'ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao, ary aminay izay mihaino koa anokatra amin'ny fo mampanahinay andraisanay izany teninao izany. Aroka ho mpiaino makatoy zahay ka tsy handalo aminay ny teninao Tompo, fa iorina ao am-ponay ka hiainanay mba ahazonay mijoro vavolombelonao eo anivon'izao tontolo izao, ary miaina izany mahazanak'Andriamanitra anay izany. Dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Tomponay no angatahana izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Fifaliana lehibe tokoa ry havana no iara-bananareo amin'izao fotoana izao, ka na dia inefatra aza nisy ny sakana tokony tsy hatongavako aty, dia nivahan'ny Tompo izany rehetra izany, ka dia afaka manatry tavanareo ny tenako amin'izao fotoana izao. Ny teny anjarantsika anio sy ny teny izay mifidin'ny sampana lela kristianina eto amin'ny tafo Toulouse ho faneva amin'ny 12 taona dia misy ifandraisany. Ny fifandraisana voalohany dia ny fisehoan'i Kristy, ary fifandraisana faharoa dia ny fanirahana nataony ho an'ny mpianatra sy ho an'ny Saoly. Tsy alahady fa eny alahady zany satria andro voalohany amin'ny herinandro, raha mbola feno tahotra ny mpianatra mihidy aman-trano, mbola mangorohoro satria zay rehetra ny teniteny na mampianatra mikasika an'i Jesosy dia enjehin'ny Jiosy avokoa. Zany mihidy aman-trano zany no atao hoe ny ainan'ny mpianatra. Amin'izany anefa no mipoitra tapoka mijoro eo afovoan'izy ireo Jesosy. Ny vao marainan'io andro io, Jesosy mbola matory eo amin'ny fasana. Jesosy maty no nitadiavin'ny vehivavy, azahoana manositra menaka fanao fikarakarana ny maty. Rehefa tonga tao amin'ny fasana izy nefa zazalahy velona anao fa ilay maty tsy eo. Ny harivan'iny raha mivory amin'ny efitra anankiray io ny mpianatra rehetra mihidy ny trano no mipoitra Jesosy, mijoro, mitsangana eo afovoany.
lay hoe mitsangana dia midika hoe fiainana. Ny olona velona miaina no mitsangana fa tsy ny maty akory. Jesosy maty no tedavina, Jesosy velona no anatrehitra. Ary ilay ataontsika hoe orooro tahotra tao amin'ny mpianatra nanjary lasa fahagagana fa io Jesosy tonga eo anoloany. Aza mieritreritra ianareo hoe ahoana ny fomba nahatongavan'i Jesosy ao. Aza mieritreritra hoe efa mahana nofo vaovao Jesosy dia sahala amin'ny ataon'ny dessin animé hoe afaka traverser mur. Satria mihidy ny varavarana nefa dia io Jesosy tonga ao. Asory eo saintsika ny ohatran'izany. Nary Calvin aza nieritreritra hoe nisokatra ho azy ny varavarana dia izay no nahazoan'i Jesosy niditra. Raha marina izay dia tsy maintsy voalaza ny Jaona tato amin'ity fitantarany eto ity. Fa Jesosy tonga dia mijoro eo anoloanao ary mampiseho fa efa any ambadiky ny fiainana amin'izao fotoana izao izy. Efa tsy sahala amin'ny olona nofo aman-dratsony, nefa mbola manana nofo satria nasainy nitsapaina ny ditanany, ny dipantsika teo amin'ny tanany sy ny teo amin'ny lalovony. Olona velona no eo anatrery ary miteny hoe fiadanana ho anareo. Zavatra tsaroantsika voalohany dia izao hoe ao amin'ny Jaona 4:40 dia milaza Jesosy hoe tsy hamela anareo hokamboty aho, ho avy aminareo aho, vetivety dia tsy hahita zao tontolo izao fa ianareo no hahita satria ho avy any aminareo aho. Ary eo amin'io 4:40 ihany koa Jesosy no miteny hoe fiadanana no omeko anareo, fiadanako no omeko anareo. Tsy toy ny fanomeny izao tontolo izao. Ahoana moa izany fiadanana omeny izao tontolo izao zany? Ny fiadanana izay fantatsika dia fiadanana ny olona hoe efa azoko daholo zay zatra rehetra, zay zatra manahirana rehetra zany efa afaka daholo fa efa milamina ny fiainako. Lehilahy anankiray rehefa namoro ny vokatra, nahazo vokatra be dia be izy, toy izy hoe mahazo mandry amin'izay ianao fanahiko. Fa efa nahavokatra be izy zany a dia efa afaka miadana, tsy misy manahirana azy intsony. Kanefa ny tompony laza hoe tsy fantatrao fa anio alina ihany dia ho alaina aminao ny fanahanao ka ho an'izy ireo izay lazainao fa fiadanana ho anao. Fiadanana mahafinaritra ny saina fotsiny ny fiadanana, ary fiadanana izay mitondra fahasairanana azy. Satria ohatra misy ny olona milaza hoe arakara ny anana fanana be na vola be na harena be dia miadana izy. Saingy adinony fa ny sainy ny ahihahany dia ao amin'ny hareny foana. So misy mangalatra ilay harena, so misy mamaky ny trano, sao de aiza izay fiadanana amin'izany. Ianao nanantena fa hoe tena miadana satria manana ny rehetra, kanefa mbola ao koa ny fahoritsainao. Fa ny fiadanana izay omen'ny tompo anao kosa dia fiadanana hafa kely, fiadanana tsy mba miankina amin'ny izao fiainana mahafinaritra antsika izao, fa fiadanana mitondra ny fiainana ao amin'Andriamanitra.
fiadanana omen'ny tompo dia famitranana fihavanana, mamitrana ny fihavananao amin'Andriamanitra, ary rehefa mihavana amin'Andriamanitra ianao tsy misy ahiahanao intsony fa ilay fitiavan'Andriamanitra tsy niala taminao no hitantana ny fiainanao. Tamin'ny taona 2010 dia nisy lahatsoratra anankiray navoakan'ny gazety Science et Vie. Io lahatsoratra io dia tsy inona akory fa fikarohana nataon'ireo professeur en médecine. Tsisy ikasihany amin'ny Baiboly na kely aza ilay izy, fa izao no vokatra ilay fikarohana. Ny olona izay mahana Andriamanitra hivavahana dia lava andro iainana kokoa noho ny olona tsy manana Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ny olona mahana Andriamanitra, na iza ny Andriamaniny, raha misy olana mipetraka eo aminy dia mikaroka aloha ny sainy amahana zany olana zany. Ary raha ohatra ka tsy voavahan'ilay izy satria sarotra be any, tsy takatry ny sainy intsony, ilay olona man'Andriamanitra tonga dia mitodika any amin'ny Andriamanina izy dia milaza ny hoe Andriamanitro, ampio afa tsy takatry ny saiko intsony. Rehefa vita ny amenina amin'izay dia tonga dia milamina ny sainy, efa niraisin'Andriamanitra ny problemako. Dia milamina tanteraka ny fiainany satria matoky izy fa Andriamanitra tsy hijery azy fotsiny amin'izao fa hanala zany fahasarotana zany. Fa ireo olona izay tsy manana Andriamanitra hitokiana kosa, rehefa tsy takatry ny saina intsony ilay vahaolana dia mikaroka ihany, mbola manenjika mikaroka ihany. Farany tsy mahita izy dia tonga amin'ilay ataontsika hoe tratran'ny stress. Ary ny stress, tandreo sa misy tratran'izany ianareo, fa raha ohatra misy tady ho tratran'ny stress ny areo, ampangino aingana ny sainareo sy ny fonareo. Fa ny stress raha miverimberina aminao, zavatra mivakiako tao anatin'ny internet zany, voalaza tao fa ny cancer de pancréas, mivadika matsy cancer de pancréas nahafaty azy. Ny olona tratra ny cancer de pancréas dia zavatra anankiroa ihany no mahatonga azy. Za tsy dokotera fa zay no mivakiako tao. Ny voalohany dia nihinana poizina izy, ary zay tokony na vao mivadika satria nisy nanapoizina izy. Ary ny faharoa, tratran'ny stress. Ary rehefa tratran'ny stress ianao, cancer de pancréas tsy mba mamela anao afaka fa vetivety monja dia maty ianao. Fa ilay mahan'Andriamanitra kosa dia mahatoky. Ary ilay fiadanana amen'ny tompo dia tsy inona akory fa ny fampihavanana anao, ianao izay feno ota, ianao izay efa nanalavitra an'Andriamanitra, ianao izay efa tsy sahy intsony na tsy mahay intsony ny resaka amin'Andriamanitra, nampihavan'i Jesosy amin'Andriamanitra tany natatsahan'ny rano teo ambony hazo fijaliana, nandraisany ny fahotanao rehetra, fa nomeny fiainana kosa ianao tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Baly raha nampianatra ny zampanalahy kristianina dia nilaza hoe Saoly rehefa jambena n'ilay hazavana be dia nikarapoka tamin'ny tany
dia hoy Jesosy taminy hoe tsangana ary mijoroa amin'ny tongotra ao roa. Le hoe mitsangana dia milasa fahavelomana. Fa i Saoly rehefa mikarapoka amin'ny tany io dia ohatran'ny olona tena fa maty, ary maty mihitsy amin'ny fiainany taloha, satria rehefa nitsangana avy eo izy, olona mino an Jesosy, ilay Jesosy zay nioenjehiny nampitsangana azy, namela ny elony ary nampiavana azy amin'izy Jesosy izay nienjehiny. Izay ilay fihavanana amin'ny tompo izay ny tena fiadanana, satria ny fiainanao manontolo nanjary anjakan'ny tompo, ary ny fahavalonao rehetra ny reseny. Fiadanana no lazain'ny tompo rehefa miona amin'irety mpianatra reto izy, ka ilay tahotra be nampiororo teo, ilay fidina matrano lasa fifaliana, satria nahita ny tompo, ary ny tompo velona fa tsy ilay nitedavina tany amin'ny fasana, velona no eo anoloany miresaka aminy, manonona ny fiadanana, tsy maniry fiadanana. Eo ny tsy mety kely amin'ny baiboly frantsay, fa raha mamaky ny baiboly gasy ianao na mamaky ny baiboly anglisy ianao, ny eo dia voalaza hoe fiadanana ho anareo. Zareo tsy mirary fiadanana tsony Jesosy, fa manome fiadanana. Ary amintsika koa Jesosy manome fiadanana. Eto voavoantsika Jesosy anio, miteny amintsika Jesosy anio, manolotra ny fiadanany amintsika Jesosy, fa anjarantsika kosa indray ny handray sa tsy handray an'izany. Izay ny lesona voalohany hitantsika eto. Ary ny lesona faharoa dia izao, rehefa avy niteny ny fiadanana izy, dia nilaza hoe tahaka ny nandrahan'ny ray ahy no andrahako anareo koa. Aoka zava amintsika fa ny fiainan'i Jesosy teto an-tany tsy vitany hoe nanazava ny sitrapon'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra fotsiny, na hoe nanao asa soa fotsiny, fa namolavola ny mpianatra sy tsika izay mino, namolavola antsika, nampianatra antsika mba hanohy ny asa izay natombony. Hoy Jaona 4:24 hoe Jesosy ny teny hoe izay mino aho, ny asa ataoko no ataonko, ary hanao be noho izany azy satria izaho mankany amin'indray. Izay mino dia hanao asa hanohy ny asan'i Jesosy. Ary anankiray izay ataontsika azo alaina tahaka amin'izany dia Saoly. Rehefa natsangana Jesosy avy eo amin'ny fahalavona izy, dia eo ny eo ihany niova tanteraka ny fiainan'i Saoly. Ary eo ny eo ihany dia nanompo nanao ny asan'i Kristy, nitory ny filazantsara amin'ny jentilisa, ary isan'ny nandray izany sika vokatry ny asan'i Saoly. Ny anarany moa na Jesosy aza mbola miantso azy hoe Saoly, fa ny anarana Grika iantson'ny olona azy dia hoe Paoly. Izy mantsy fohifohy izay, ary manifinify
dia amintsika gasy teo tsika hoe kambity, izay mihitsy ny dikany hoe Paoly. Kanefa dia niraisy ny Saoly ho anarany ilay Paoly, ary tsy misy ahafantarantsika azy tsony afa-tsy Paoly. Fa le Saoly zany fiainana taloha efa maty tamin'iny izy, efa mihavana amin'ny Kristy indray, efa miadana ao amin'ny Kristy. Dia samy teny izy hoe tsy izaho tsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izay koa ny hetson'ny Tompo antsika. Isika milaza fa mino amin'ny Kristy, isika milaza fa miaino ny fampianaran'i Kristy, ary isika omeny Kristy fiadanana amin'izao fotoana izao. Ny tanterahany teo ambony hazo fijalia tamin'ny fantatsahan'ny rany sy ny fitsanganany tamin'ny maty ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Ary tsy ny fampihavanana amin'Andriamanitra ihany, fa ny fampihavanana amintsika samy sika. Raha vakitsika tsara, raha narahantsika tsara ny asan'ny apôstôly vakitsika teo, ireo le mino an Jesosy, ireo le mivory eo ireo, ary mifankaty tsy nasiana mahasamy hafa azy intsony, natambatra mihitsy aza ny fananana fifankatiavana tahaka ny tiavan'i Jesosy azy ireo no iainana, ary izay ny fiadanana. Fa izay mivadika amin'izay kosa dia hiaran'ny sazona azo ny ananasy safira. Izay le fampihavanana antsika samy sika izay. Izay no tenenin' Jesosy ihany koa hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo no aoka hifankatiavanareo koa. Kristianina mpino mifankaty manjaka amin'ny fiadanana. Izay no atolotry ny Tompo antsika eto. Dia eo angambonareo hoe ka le mpianatra nge nahita maso an'i Jesosy dia mety avy hatrany denino izy dia moramora taminy ny fankatiany ahatra. Fa Tomasy tsy mba nanao, tsy teo izy tamin'izany fotoana izany. Dia hoy tsika hoe izahay koa ngamba mety sahala amin'ny Tomasy, izay nge tsy nahita maso an'izany. Fa Jesosy hoe sambatra kokoa izay mino nefa tsy nahita. Isika tsy nahita an'izany Jesosy zany, nefa mino isika satria nampianarina antsika izany, nampahafantarina antsika ny fahamarinana ny fisian'i Jesosy sy ny asa mpanavotana natolony antsika. Avy nandalo nankalaza ny andro Pasika isika. Fantaniana mipetraka ao an-tsaina dia ny hoe inona netin'izany fahafatesana sy fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty izany ho an'ny fiainantsika tsirairay. Moa ve mitondra fiadanana ho antsika? Izany hoe moa ve tena nanaiky nino tanteraka isika fa mitondra ny fiainantsika izy ary efa mitondra ny aretintsika rehetra, ka tsy misalasala intsony iteny salam Paoly hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ny dikan'izay hoe tsy ny sitrapoko intsony no arahako, fa ny sitrapon'i Jesosy no tanterahako. Izay le ataon'i Jesosy, raha misy tia hanaraka azy dia aoka ahoana izy, ahoana izy, aoka izy aninona? Handa ny tenany. Tsy ny sitrapoko intsony, laviko ny sitrapoko, na zavatra mahafinaritra aza, kanefa tsy mitovy amin'eny Jesosy, na mifanohitra amin'eny Jesosy. Zay hoe manda ny tenany, apetrako ny sitrapoko, fa n'eny Jesosy ny raisiko. Ary izay ny misy ny fiadanana.
aza mieritreritra hoe satria meny tompo fiadanana dia tsy zavatra mahazo antsony ho Jesosy hoe halan'izao tontolo izao ianareo satria tsy mba naman'izao tontolo izao. Fa saingy izao kosa matokify ianareo efa naharesy izao tontolo izao satria efa resiko izao tontolo izao ho Jesosy. Ny fandraisanao an'izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany ho mpitarika amin'ny fiainanao no hametraka amin'ny fiadanana ao aminao. Kanefa tsy hevelan'ny tompo ho tia tena rery hoe nahazo avy any amin'ny tompo ty dia efa tena miadana dia fihiniko ahy iny. Tahaka ny nandrahandray ahy no nirahako anareo hoy ny tompo. Tsy mahazo fihinao fa irahan'ny tompo hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra manodidina anao ary manomboka eo amin'ny tenanao izany fiainana ny filazantsara izany no tanterahana izay vao mihitatra mankany amin'ny hafa. Ianao aloha ataovy resy lahatra izany filazantsara ny tompo izany ary resy lahatra fa nahazo fiadanana ny fiainanao. Tsy ny olana eo amin'izao tontolo izao no hanimba ny fiainanao fa ianao efa sambatra amin'ny tompo. Kanefa ny tompo rehefa manome fahasoavana anao dia mihoatra no izay zakanao nomeny anao, mihoatra no zakanao. Mezan'ny olona rehefa miteny hoe Andriamanitra rehefa manome fahasoavana manao fatra gasy. Hainareo izany hoe manao fatra gasy? Ianareo vehivavy manokom-bary maka an'ilay kapoaka na ilay tasy dia asiana vary dia efa feno rano ety an-dafo izany taona hoe ahoana izany feno izao dia rehefa mitovy ny molony sy ny ao anatiny dia mitovy. Izay no atao hoe feno. Ny gasy tsy manaiky an'izay. Fa gasy manilay dia mbola tohizana ihany. Dia manjary misy ohatran'ny kaonina kely mipetraka eto ambony eto. Ino ataon'ny gasy hoe feno mitafotafo, manao sarina tafo izany. Dia ampy ve izay? Mbola ampila ihany mandra-pahatonga ny hoe tsy zakan'ilay kapoaka intsony fa very ety ivelany. Kanefa satria fahasoavana dia tsy tiana ho very dia atosika izay fitiavanao tsy hanary izay hitory amin'ny hafa ianao. Izay hoy Paoly hoe fa fitiavan'i Kristy manery anay. Rehefa nahazo fitiavana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Kristy, nahazo fahasoavana avy aminy, io ny manery anao hizara amin'ny hafa. Ary izay no andrahan'ny tompo anao, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izay no isehoany aminao tahaka ny isehoana amin'ny mpianatra tokoa. Mitsangana. Ny olona mitsangana dia olona velona. Ary mitsangana dia olona vonona ny andeha ka tsy hipetraka amin'ny toerana misy anao eo fotsiny fa ataovy mpiantro ny tompo avokoa izay manodidina anao. Kanefa hiaino aloha filazantsara ny tompo mba ho hitan'ny olona ho alainy tahaka hoe ay sahala amin'izany izany miaina ny tompo izany. Ny vavolombelona dia vavan'ny olona izay ny velona. Ka raha vavolombelon'ny filazantsara ianao, vavolombelon'ny Kristy ianao, dia vavan'ny olona izay ny velona amin'ny Kristy amin'ny filazantsara iny no tokony hiteny amin'ny namany hafa. Fa rehefa tsy izay, tsy handaitra mihitsy ny fitirana filazantsara ataonao. Miantso anao indray ary ny tompo, manatsika antsika rehetra mba hirahany, handray fiadanana izay atolony ary hirahany hizara ny filazantsara izay nitondra fiadanana ho antsika amin'ny olona rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ao amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Mitsangana raisy ny fitahiana.
fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisina sy ny fampirisina avy amin'ny fanahy ho aminareo rehetra ny amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana, ho mariky ny fijoroantsika vavolombelon'ny tompo sy mahaolona afaka atsika dia andehantsika hanambarany finoantsika eo am-pitsanganana amin'ny fiarahamanonina ny fanekem-ponoana apôstôlika izay raisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany ao.
ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tomontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanamasina nateraka Marie Virgine trakona natao Ponto Pilato mbona tamin'ny anzy fijaliana matika nalevona hidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny andro fahatelo miakatra ho an-dahatra eraka kafan'Andriamanitra raitsy to avy any vin'ny tsara mivela sy mody eny fanamasina fimonana masina manera zao tontolo zao manonona masina manakeloka fisangana ny tena maty amin'ny fiainana izay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Voasoratra hoe inona ny soa azo rahalahako raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa, koa mangataka ny tompon'andraikitra anambara amintsika ny rahan'Andriamanitra izay voalahatra ho asantsika eto amin'ny fiangonana. Ny mpitandrina sy ny komity FPM Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ary tompon'ny asa. Vaovao faritany V3e fatsanina mitohy ny fandraisana ny souscription ho fanohanana ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny faritany atsimo andrefana. Vaovao tafo filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo fa niava mahalalanay Randrianarson René Roland dia natsondray odiny aminy ny alahady 4 aprily 2024 tany Madagasikara rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny retapo aminy Andrianarson Emile Mivady sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Na dia levona aza ny nofo sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo fa 7:70 ny andininy fa 4:20. Ny famanginana fianakaviana dia ho tanterahana ny alahady 5:20 aprily. Famangina manjo ihany. Ny famanginana fianakaviana Rasolofo Dominika sy Lidia izay namondra tapo aminy dia ho tanterahana androany. Rakom-pisaorana fa izy no avon'izao zavatra rehetra izao ary izy no azona azy sady izy koa no antony. Izy anie no memboninaatra mandrakizay. Amen. Romanina 1:1 ny andininy fa 4:30. Olona iray nanolotra rakom-pisaorana 100 € ho amin'ny asa fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, mangataka ny hira tafatoetra ny foko Andriamanitra. Ho azy irery hatraniny ny voninahitra lehibe indrindra mandrakizay. Rakom-pisaorana 2 Andriamatoa sy Ramatoa Aristide Demet manolotra rakom-pisaorana 50 € ho amin'ny trano fiangonana. Sampanatily. Ny sampanatily dia mampafantatra ny fiangonana fa anatanteraka ny IRNT amin'ny alalan'ny Zoom ny tily nasionaly ny 17 sy ny 18 aprily ho avy izao. Marina fa andray anjara mivantana amin'izany ny ankizy beazana eto amin'ny fiangonantsika. Sampana fifoazana. Misy ny fotoam-pifoazana ny zoma 13 aprily amin'ny 7:00 amin'ny alalan'ny Confcol. Ny code dia alefa ny zoma maraina. Ny fiadanan'ny tompo ho amintsika. Sampana zava-maneno. Ny endrim-peo dia manasa antsika hamandrika sahady ny 8 sy 7 Mey izay ankalazany ny sataonan'ny sampana. Mampafantatra antsika koa izy ireo fa misy fananana logo ho an'ny sampana zava-maneno nasionaly ka ho andreo izay te handray anjara dia afaka manantona ny biraon'ny sampana hahafantarana ny andinindininy rehetra. Trano fiangonana. Mitohy hatrany ny fanohanana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana na tonom-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPM Toulouse dia hitantsika amin'ny soratra. Manentana antsika koa hanambavaka izany asa goavana izany. Rakitra sy adidy.
Rehefa natao ny tatotra ara-bola dia hita fa tsy tratra ny tanjona tamin'ny volana 3 voalohany tamin'ity taona ity na ny premier trimestre 2021. Ny rakitra dia tsy ampy 1616 € ary ny adidy dia tsy ampy 1469 €. Koa arak'izany dia manentana antsika hatrany, indrindra ho an'ireo tsy afaka tonga eto am-piangonana anoho ny fandrotsahana ny rakitra sy ny adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire elo aso. Toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Tsarovy ry havana fa ny mpamehan'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata 13 aprily 2024 amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Catéchomène. Misy ny fampianarana catéchomène androany amin'ny 4 amin'ny alalan'ny visioconférence ihany koa. Diarim-piangonana. Ny fampoam-pivavahana amin'ny alahady 20 ary 20 aprily dia amin'ny 4 sy sasany eto amin'ny Vieux Temple ary mandeha direct sur YouTube izany. Mariana fa ireo izay mankalaza jobile mariage amin'ity taona 2024 ity dia ho raisina ny alahady 20 aprily amin'ny herin'ny anio araka ny fandaminana natao. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Rabanantsika araka ny hitantsika dia manambahintsika androany dia ny pasteur Heritsimba Ramarikoto. Izy dia mpitandrina ny tafo Nancy atreto. Nangataka ihany moa izy satria feno 20 taona izao nangataka izy mba hitsahatra kely. Kanefa noho tsy fampiny mpitandrina dia nangavy azy ihany zay mba anampy aloha atreto ary izy dia mpitandrina ny faritany avaratra Atsinanana ihany koa. Dia manararaotra eto misaotra anao ny amin'ny fandavatena. Indrindra mbola tananao atreto ny mampitandrina pia ny sampana SVK nasionaly anao. SLK azafady, SLK anao azafady dia maneho ny fisaorana amin'ny anaran'ny SLK Toulouse. Maneho ny fisaorana koa noho ny fandavatena na dia eo aza ny taona manatanteraka hatrany ny anjara fanompoana. Efa voalazany teo moa fa ny vadiny dia fanodimandry nefa dia nanambady izy zao pasteur Ramarikoto Saoly zay mpitandrina ny tafo Nantes. Dia mampita koa ny fiarabana sy ny firarintso azy ary dia ingane Andriamanitra ny fahasoavana mbola nafiherenao hatrany. Ararotina ihany satria fotoana vitsy ihany no andalovany ety nefa dia manam-pianakaviana eto izy. Ny fantatsika dia ny rahalahiny Daniel Ramarikoto zay dadan'ny Sofara zay mpamorikira atokopira ary anisan'ny raina teo ny rain'ny koralina teo ny hira zay ny foroniny. Fa izy koa dia sady mpitendry zava-maneno ny mpamorikira ary aintsika tsara ny mihira ny hirany fa tsy fantatsika hoe izy no nanao azy. Dia ny firana fanampiny 720. Izy no namorona azy tahaka izany koa ny firana fanampiny 770 dia izy no namorona azy. Izy moa no mahatsiaro an'ilay hira fanampiny 720. Tsy mba hisy reharehako afa-tsy ny azo fijalianao Jesosy. Izy no namorona azy. Ka dia mirary soa indrindra pasteur. Ry zareo moa dia fianakaviana artista satria zany Heritsimba zany dia anarana nilovana tamin'ny fianakaviana ihany. Fa ny fianakaviany
dia ao zany ry misy ny raha marikoto fa ao ny fianakaviana iarira tsy mba zafy izay ao anatin'ny fianakaviana ary eto amintsika nisy ny vady aman-janaky Georges Ratsimba Andriamampandry izay fianakaviana rahalahiny Iabel Ratsimba raha teo ka dia faly zay mandray anao na dia fotoana mahalana azy anao zahoana mandray anao eto ary dia mirary soa tompoko misaotra indrindra fanao antsika koa miarahaba ireo vahiny zay mandalo tonga eto manatrika izao fotoam-pivavahana zao raha misy amintsika mandalo eto na koa vao tonga fa onona dia mangataka anareo mba hitsangana tompoko arabaina sy tsofindrano amin'ny anaran'ny tompo dia faly zay miarahaba anareo mandray anareo tonga soa eto amin'ny tanànany Tolozy ary misaotra indrindra tsy ny salasala miaraka aminay miaraka mame voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ny tompo ane zay nivimbona anareo ny tantana anareo ahatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto ary indrindraindrindra ampitafitafo ny fifalianareo anananareo fahatsiarovana tsara bon souvenir ny amin'ny Tolozy zany dia mirary soa anareo zay izy zay nahatanteraka soa ary mbola hahatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto mbola hivimbona sy tantana anareo any amin'izay alianareo rehetra ka hoeniky ny fitahiny hoeniky ny fahasoavany ary indrindra feny fiderana azy mandrakariva tsy vaovao aminareo raha teo moa zany fa ianareo dia fianakaviany sofara ihany ao anatin'ny fianakaviana sady mpamorikira ny tia mihira ka dia hitafitafo fiderana fisaorana ny tompony ny fiainana anareo dia misaotra tompoko mahazo mipetraka anareo Rehefa malala hoy ny tompo hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra ao anatreako ko andeha ary isika hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny analany rakitra eo am-panatanterahana izany dia ny hira fa 500 no vetesitsika amin'ny fiantanentana tsara tsaroa fa mpanome am-pifaliana no tian'Andriamanitra.